Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 7 ny volana avrila 2026. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, manasan'olo zahako a iarivavaka amiko a alohany hanambarako izay tia ny fanahy masina ampifoazana antsika tsiraray avy iara ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao satria Jesosy Andriamanitra tsara indrindra ianao ary mpiaro mpitantana mpampitandrina anay zanakao Jesosy mba tena ankatoavana ianao satria Andriamanitra marina ianao ary tianao izay tompo ary tianao hovonjena. Jesosy mangataka ny ranao andrakotra isy ny ankohonako ary koa ny zanakao eran-tany Jesosy. Tompo oka ny ranao hiaro anay tsiraray avy ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy makasika anay izany fa ny ranao tompo no manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy Jesosy naizanaiza no misy anay. Mangataka aminao fanahy masina oka ianao no ampiteny eto, oka ianao no ampisokatra ihany koa ny masom-panahy zanakao tsiraray avy satria ianao dia mampitandrina, ianao dia mampafantatra, ianao dia mampahita izay tokony ampitandremanao anay. Misaotra anao fanahy masina, midera mankalaza anao satria ianao ihany no Andriamanitra. Misaotra ray misandrata ianao satria ianao Jesosy no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa iza kosa tompo dia hiena ambany dia ambany Jesosy, afeno ao ambany tana maherinao. Oka tompo ianao no hitany olona, fa izao tompo dia aoka tsy ho hitany olona Jesosy. Fa mitenena tompo amin'ny fahalebiazanao sy amin'ny fitiavanao. Ny voninahitra ho anao reriany Jesosy, ho anao reriany izany mandraka izay doria. Mankasitraka ray malala ao, mankasitraka satria mbola velonaina izay. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio zany dia ampifoa antsika tsiraray avy an'izay mbola matoritory izany. Ry havana, ny tiako ambaran'io dia ampatsiay foy aho ny amin'ny zavatra izay fanambarako tsy haiko hoe nambarako teto ve tamin'ny video ataona vitsy izay sa tao anatin'ny gropy na tamin'ny telefona amin'ny alalan'ny olona izay mipetraka any Liban izany. Ny aty Eropa moa efa nare daholo ianareo izay mpanaraka ato ary koa ao anatin'ny gropy izany. Fa anio zany dia ampifoa anao izay mbola tavela any Liban. Ry havana, efa tonga ny tenin'ny faminaniana ataona vitsy izay nampitandremany fanahy masina anareo rehetra any Liban mba hiala any amin'io toerana io. Hitantsika ny zavatra miseho ankehitriny any Liban. Oka ianao tena hoe ifo amin'izay. Oka ianao tena hoe ifoa amin'izay. Aza tao sangisangy ny faminaniana izay tonga nampafantary fanahin'ny tompo ny amin'ny tokony hialanareo any Liban izany. Ry havana, alohan'ny izahako anao zao video zao dia eniko ny fanahy masina ny teny mitovitovy amin'izao teny izao tato anatin'ny fanahyko hoe ho tonga aingana ny fandravana. Ohatraohatran'izay ny nambarany satria tsy azoko confirmena be satria sao dia misy phrase kely diso ny amin'ny ambarako satria Andriamanitra lehibe indrindra ka tsy azontsika vazovaziana. Falainga kely dia mahavery any amin'ny elo. Ry havana ho tonga aingana ny fandravana, tampoka izany ny fandravana. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:1-10 hovakintsika io manambara zany momba ny amin'ny zavatra tampoka ho avy izay niseho atraiza dia isaorantsika ny tompo
mampiseho ary mampitandrina antsika ny amin'ny zavatra ho avy izany. Ry havana ovakiko ny teny ao amin'ny bokyny Isaia 7:1-2. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Kanjo anjoanao ny fahoriana nefa tsy ho fantatrao izay fiposahiny. Azo anao ny loza nefa tsy ho hainao sakanana. Eny anjoanao tampoka ny fandringanana nefa tsy ampoizinao. Amen. Ry havana mazava be ny tenin'Andriamanitra eto. Tena hoe anjo tampoka izany ny fandringanana. Tampoka tompoko. Hitantsika tsara zavatra niseho tany Liban ary mbola mampifoha anareo tsiraray avy any aho izay manaiky aino. Izay manaiky aino hoy aho averiko indroa mihitsy ny tenin'ny fanahy masina, ny tenin'ny fanahin'ny tompo. Fa io gera io tompoko dia tsy hitsahatra io. Jerevo ny zavatra miseho. Ataoko hoe miseho satria amin'izao fotoana iainantsika izao izany. Efa taona vitsy aho no ny teny taminareo izay mipetraka any Libanona izany. Ny teny taminareo aho hoe mila ianareo miala any. Isaorana ny tompo lehibe fa efa nisy ny ala tany. Ary ao amin'ny kapitala mihitsy. Ao amin'ny kapitala mihitsy ao Beirut izay tsy ampoizina mihitsy no nahatongavany gera tamin'io toerana io. Nefany tonga izany ankehitriny. Ry havana firy moa no maty any. Firy no efa maty tany Liban. Nojereko teo ny isan'ny olona maty. Ndrasy fa jereko kely ndre-pandeha. Ny isan'ny olona maty hatramin'izao zany hatramin'ny 26 avril zany hoe omaly dia 540 olona no maty any Libanona izany, any Liban. Ary 707 ny olona maratra izany. Zany hoe 2500 personnes ny olona maty izany. Ary 7700 ny olona maratra izany. Ry havana, ny tompo mbola mamindra fo aminao. Mbola afaka miala any ianao. Mbola afaka miala any ianao. Eny, misy taminareo nipetraka tao amin'ny kapitala mihitsy. Dia isaorana ny tompo fa efa niala tany. Satria ny aino ny fanahy masina. Aleloia. Ny aino ny fanahy ny tompo. Isaorana lehibe Jesosy. Nefa ny ankehitriny dia fantatro fa mbola misy anareo no any Libanona. Tsy haiko hoe aiza no toerana misy anao. Fa mivoatao ianao fa tsy tsatra io gera io. Ry havana, mazava ny tenin'Andriamanitra izay tonga mitsika anio. 2:10 Isaia 7:20 aveko ndre-pandeha ilay vaky teny. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kanjo anjoanao ny fahoriana nefa tsy fantatrao izay fiposahiny. Azo anao ny loza nefa tsy ho hainao sakanana. Eny anjoanao tampoka ny fandringanana nefa tsy ampoizinao. Amen. Tanareo zany? Mazava be ny ten'Andriamanitra hoe kanjo anjoanao ny fahoriana nefa tsy ho fantatrao izay fiposahany. Amen. Ry havana, ho tampoka izany ny fahoriana azo ny olona ary tsy fantany izay fiposahany. Tsy fantany izay fiposahany. Amen. Isaorantsika ny tompo efa nampitandrina antsika izy. Tizako ny ten'Andriamanitra. Azo anao ny loza nefa tsy ho hainao sakanana. Amen. Ry havana, loza ny zavatra miseho amin'ny gera. Loza ny zavatra miseho amin'ny gera. Eto dia hoe nefa tsy ho hainao sakanana. Amen. Ry havana,
tsy azontsika sakanana ny tanan'Andriamanitra izay ampandroso ny fanjakany ho avy, izay aviany Jesosy Kristy eny amin'ny rao alanitra. Tsy azontsika olombelona sakanana io, tsy azontsika olombelona sakanana io, ka ny azontsika atao dia mankatoa ny tompo, mifindra miala amin'ny toerana izay ambarany hialantsika. Isika aty Eropa ihany koa efa niteny aho, efa niteny aho tompoko ny amintsika aty Eropa. Mila miomana isika, hitanao mazava tsara ny zavatra efa miseho amintsika aty ankehitriny. Tsy hanambara zavatra maro eto aho, fa ianao mahafantatra raha tia Eropa ianao no mipetraka. Fantatrao tsara fa efa ao anatin'ny gera isika izao. Amen. Efa ao anatin'ny gera isika izao. Ka mila miomana ianao tompoko, mila miomana isika tompoko, hiala aty Eropa, hiala aty Eropa. Mila miomana isika ny amin'izany. Ho toizako vakiana farany ny ten'Andriamanitra hoe, eny, anjoanao tampoka ny fandringanana nefa tsy ampoizinao. Amen. Tanareo izany? Anao tampoka izany ny fandringanana nefa tsy ampoizinao, hoy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, tampoka ny fandringanana. Isaorantsika lehibe ny tompo satria mbola mampitandrina antsika izy. Miomana, karakarao ny mombanao. Jerevy ny zavatra miseho aty Eropa. Ny aty aminay dia efa marobe tsy ary voambara intsony. Efa manomboka zatra ny maso mahita drone mandalo eny ambony eny ampovoan'ny lanitra eny ambony eny. Ry havana, mifoaza tompoko, miomana hiala ny Eropa. Ho anao izay any Liban, any Libanona, dia miala any Saady. Ry havana, anao ny safidy. Ho anao ihany koa izay manodidina ny tanàna misy ny Iran. Maro ianareo no mipetraka amin'ny toerana manodidina iny, amin'ny toerana manodidina ny Iran iny, dia miala any tompoko, fa mbola famindram-pony Jesosy amintsika izao vanandro ianantsika izao. Vonjeo ny tenanao, vonjeo ny fanahinao, ary aoka hiaino ny fanahin'ny tompo isika. Ry havana, izay ny anio, fa mahereza tompoko tiantsika Jesosy. Hivavaka aho amaranako izao fotoana izao, satria tsapako eto izany, hitondrasako anao eo anatrehan'ny tompo, mba omeny tompo fahafahana ianao. Raha ohatra tsy manana moyen ianao hiala amin'ny toerana izay misy anao, dia angataka amin'ny tompo isika, amindran'ny tompo fo amintsika, mba ahafahantsika amin'ny toerana izay misy ny gera toy izao. Hivavaka ho anao aho. Misy anareo any amin'ny toerana izay ohatra ny côté Liban, any côté-ny Irak, a côté-ny Iran, any amin'ireny toerana ireny, izay maro ianareo no voasakana tsy afaka miala any. Dia hivavaka ho anareo aho, hivavaka ho antsika rehetra aho. Hivavaka isika tompoko. Ataovy amin'ny fanahinao mihitsy ny vavaka ataonao. Hivavaka isika tompoko. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankalaza anao, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra Jesosy satria mbola nampitandrina anay zanakao ianao anio. Misaotra fanahy masina satria mbola fitiavanao anay, no mbola namerenanao indray ny fampitandremana anay tsiraray avy aty amin'ny tany misy ny gera. Fanahy masina o Jesosy tompo, mitondram-bavaka aho ho an'ireo zanakao tsiraray averan-tany Jesosy.
amin'ny toerana misy ny guerre Jesosy io, any amin'ny toerana Jesosy akaikin'ny Iran, any Liban, any Oman, any Koweït, amin'ny toerana maro samihafa Jesosy any Dubai. Jesosy io misy zanakao avokoa ireny toerana ireny. Misy koa tompony tany hafa izay tsy fantatro Jesosy itoeran'ireo zanakao fa misy ny guerre. Ho anay aty Eropa koa Jesosy maro be Jesosy ny mipetraka aty koa. Ao Jesosy ireo zanakao mipetraka any Allemagne, ao tompo ireo zanakao mipetraka aty Belgique, ao Jesosy ireo zanakao mipetraka any France, any Angleterre, any Italie. Tompo malala mangataka ny famindram-ponao. Misy koa tompo ny toerana hafa izay tsy voatonoko eto Jesosy mifona aminao aho, fa ianao tompo no mahalala ny toerana misy an'izy ireny. Misy koa tompo zanakao Jesosy any Canada koa Jesosy. Jesosy io mangataka ny famindram-ponao Jesosy, anokatra ny varavaran'ny lanitra, ibrise Jesosy ny sakatsakana rehetra Jesosy izay manakana tompo tsy ahafahany zanakao tsiraray avy hiala amin'ny tany misy ny guerre Jesosy. Tompo malala midiran-tsehatra Jesosy, okanao andefa ny anjelinao Jesosy andravarava Jesosy ny sakana rehetra, ny rojo vy rehetra, ny blocage rehetra Jesosy dia briseko amin'ny anaranao zany Jesosy tompo, amin'ny ranao soa. Okanao tompo anokatra ny varavaran'ny lanitra Jesosy anome alalana, anome fahafahana anay zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, ahafahanay tompo miala ety amin'ity tany feno faharatsiana ity. Tompo ahafahany zanakao tsiraray avy arovy ao ambanin'ny tanamairinao Jesosy ny tsiraray avy. Ao Jesosy ireo izay voasakany mpampiasa azy, maro izy ireny Jesosy. Okanao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy, ampangina Jesosy ny mpampiasan'izy ireny Jesosy, ka ame alalana tompo ny zanakao tsiraray avy ho tafavoaka amin'ny toerana izay iasan'izy ireny. Jesosy vonjeo ny asany tananao, vonjeo re mpanomponao Jesosy izay mangataka famindram-po avy aminao. Tompo malala ao koa Jesosy ireo tsy manana ny opelan-tanana Jesosy. Okanao tompo anome fahafahana Jesosy, ahafahany zanakao Jesosy miala amin'ny toerana misy ny guerre Jesosy eran-tany Jesosy. Miasa fanay masina aminay zanakao tsiraray avy, tolory saina izay tsiraray avy, toroy lalana izay tsiraray avy, satria anao no fahazavana eo anatrehanay. Azavao ny diany zanakao tsiraray avy, satria manara-dianao izay, ianao ilay fahazavana fanay masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao sady Jesosy satria araka ny tenao tompo dia misaotra sady izay na mbola tsy nahazo azy, satria mino Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay sy ny fikarakaranao anay. Arovy ny tsiraray avy Jesosy, okanao andefa ny anjelinao hiaro anay tsiraray avy sy ny ankona ny tsiraray avy Jesosy, naiza no misy ny ankona anay tsiraray avy. Mankasitraka tompo, midera Jesosy, manaja Jesosy, ho anao rery ihany ny aja, ho anao rery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Veloma tompo.